Salamo, androany sika de ndondray raha hiresaka mahakasika ny olona malaza ato Facebook ato tsy iza moa izany fa KOTO LILAHIMAHITSOAMBO ka ny zavatra velabelarantsika ato anatin'ity vidéo ity ny hoe inona no tena antony iray manokana tsy hitiavany any KOTO BGMG mihitsiny isaky ny manao fanehoan-kevitra izy ao am-pejiny. Fa mialohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra eny anavantsika vidéo manaraka eo. Azadino ihany koa ny milaiky ny vidéo antsika ary azadino torak'izany ihany koa ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahana manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nemsay tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrela isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Fantatsika tsara fa i KOTO dia isan'ny malagasy zay mila ravinahitra anesofisy any ary isan'ny olona izay mahavita mitsikera sy maneho hevitra somary mavaivay zay ny lehilahy rehefa miteny ao anatin'ny pejiny. Ny matetika ahitavantsika ny KOTO ao anatin'ny pejiny dia ny fanehoan-kevitra mahakasika ny raharaham-pirenena indrindra fa ny fitondrana izay mijoro amin'izao dia tena matintsikera amin'ny fitsiko izany KOTO izany. Eo ihany koa ny fanakanany eo amin'ny resaka finoana na koa ny kristianisma ohatran'izany. Hita taratra ao anatin'ny fanehoan-keviny izay matetika ataony ao anatin'ny pejiny fa olona tena tia tanindrazana raha i KOTO satria marary azy ny zavatra izay manjo any malagasy sy ny mpiray-tanindrazana ka mety ho anton'izay no mahatonga any KOTO manao fanehoan-kevitra somary mavaivay ary misy aza izy amin'izany matetika milaza mihitsy teny somary miendrika fanambanina any malagasy mpiray-tanindrazana fa rehefa fakafakaina lalina ny tiany ambara dia hafatra izay tiany ny hampifohany malagasy izay angambany raha ny fazahoko azy. Tsy eo amin'ny lafiny raharaham-pirenena ihany nefa ny izay tsikera ataony KOTO izay fa hatrany amin'ny lafiny resaka mozika na koa eo amin'ny zavakanto malagasy dia matetika asiany KOTO tsikera sy asiany fanamarihana foana ny zavakanto indrindra fa ny hira izay ho an'ny zatovo amin'izao fotoana izao. Misy ny mahamarina azy ny tsikera izay ataony KOTO amin'ny zavakanto indrindra fa ho an'ny zavakanto izay voiziny tanora ankehitriny kanefa tokony ho jerena ihany ny antsakany sy andavany sy ny vanim-potoana misy amin'izay fitsikerana izay. Ekeko ary hita taratra sahady fa i KOTO dia isan'ny olona efa somary zokinjokiny ka rariny izy raha ny hira somary klasika na koa ireny hira tamin'ny andro taloha ireny izay tena misy tonya ary mifono hanatra sy ao anatin'ny arrangement tena tsara ireny no tiany KOTO henona fa tsy ny hira ny tanora ankehitriny. Ekeko ary tsy lavoko izay fa kosa ny tanora ankehitriny amin'ny maha tanora ankehitriny azy zay dia manana ny gadona izay tiany sy ny tendance izay malaza amin'izao fotoana izao fa tsy ny tanora ankehitriny kosa no ndeha hiaino anireny kalino fahiny reny fa ialakotsiny amin'ny KOTO izay. Ka eo indrindra no miteraka resabe satria ataony KOTO mahamay mihitsy raha ny eo mpanakanto amin'izao fotoana izao i mpanakanto BGMG izay tsy mitsahatra mihitsy i KOTO mitsikera any BGMG isa mihetsika izao ao anaty pejiny. Milaza moa i KOTO fa i BGMG dia tsy mpanakanto aminy ary mbola milaza ihany koa i KOTO fa i BGMG dia tsy mahay ninina sady tsy mahay arrangement no tsy mahay mihira ho ihatrany i KOTO ka ny fantanina mipetraka ary inona marina ary ny tena ambadika ny fankahalan'ny KOTO any BGMG izay tsy mitsahatra mihitsy fa isan'andro vaky izao i KOTO dia toa BGMG foana no asiany KOTO ao anatin'ny pejiny. Ary mbola nilaza i KOTO tamin'izany ary manontany ny tanora ankehitriny izy hoe inona ny antony tena itiavan'ireo an'ny hirany BGMG iny izay tsy hitako ny lohany sy ny vodiny ho i KOTO hatrany ka hoy izay tanora ankehitriny hoe efa io ny tendance amin'izao de io ny tianay sy ankafizinay aoka samy amin'ny reviny isika na ianareo taloha izay mankafy anireny hirany taoly ireny fa izay ankehitriny kosa dia mankafy ny hira izay malaza amin'ny vanim-potoana misy anay. Izay zay raha tomboko lasy tomboko vavy amaranako ty vidéo antsika ity manasa antsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina rehetra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Manasa antsika ihany koa ilike ny vidéo antsika ary manasa antsika tanandrohatrany iabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nemsay tao WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary so. Angambara nengatifo rang mola hezis katika jobe
fitiavako anao tsy miôva vo maika ame mitô sasamianao tsy fagnaovy aminao zaho tsiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsiny zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao kasatao atala zaho tsy agny fanao iolaniko Zamavusto balawas fulelayo laza tena tiane fanena minha farane ispanol tena tia sakwambalo ispanol tena tia hano you malaniko Samia ngati, Samia ngati.